Sabotsy fa 7 volana Desambra 2024 tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao alina izao haterina ihany koa ny arahaba tomboky lasy tomboko vavy ary asainam-panajana ianao hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Totoso androany ny esika anoerana ny famoahana ny voka-pifidianana feno halatra tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey olona marobe no tonga namaly ny antso nandritry ny etsika dia nisy ny fitondrana ireo pirofo manamarina fa nisy tokoa ny osoka sy ny halatra nandritra iny fifidianana iny. Nisy ihany koa moa ny fijoroana vavolombelona nandritra izany. Jessica Miray sy Manora Andriamalala ary no mitatitra ny vaovao. Zany PV-skane zany avany amseny isanandro ary irefa natao ny impression des gens zavatra hita nisany ataontsika aviato nisany fidy voasoratra 326 niazoko 326 ary nisany tena manahirana antsika dia zao ny vato ny vato kely Abtumbun Yatwa Sonaf Arisika Majes Isika 138 T6 Sareo Vant Beatwa La Saifa 159 Jairene Pirofo izao fa tsy misy lainga ny filazana hatramin'izay ny halatra nataon'ny kandida laharana fahatelo 12 sy ny seni ampandaniana azy. Efa eny anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana amin'izao ny fitoriana avy amin'ny kavany 5 izay mahatratra hatramin'ny 500 raha hatreto minitsy sy ny aino no seni sy ny fanjakana mahefa Antenaina kosa ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana fa andray
ary andinika tsara ny porofo mba tsy ilazany intsony fa azo raisina ny fitoriana fa tsy mitombony satria mazava izao ny porofo rehetra ary mitohaka amin'ny tenda. Fa nisan'ireo nandatenina nandritry ny hetsika teny amin'ny kianjany 13 Mey ihany koa androany i Fidèle Razara-Pierre nanamafy ny osoka sy alabatontranga nandritra iny fifidianana fiodinana faharoa iny ihany koa ny tenany sady nanintana ny olona teny an-toerana mba hijoro hatrany hiaro ny fahamarinana. Sawa, bamkenella yana fa ano mafmix lo plan filamina ndo andwanga sai la chumakan folula no liwa fantene to kono sa chuno zoyo fa wane mrato ande tana nulla avanza sele vero bandara na andwa mare rani bandara na to kotam sai Reva Sabutia de Manofandara. Fandwan, Sava de Pelota Tatara Piranena, Armila Manuela Tatara Piranena, Sasino, Diaz Mighty Tana, Tiga, Arsena Plata, Mtsanga no, Mtsanga Nisiki, Itiga Zawa Frena Samaf, Father de Chara in the Freya. Need to visit. Let's see some garden farmer. Say. That's not my bandai. My twin Rajuela, if I don't can English. Rapino Joina, Rapino Zara, Rapino Join. If I do a go for a marina from Santo plastic Sapa no famaka fakan Ari amba pultona no famaka fakan Si zami tersenia nuftana rom na frafta feza teni kanyala kala zenero mavad suna te wa mftovana kila grana vivdana na tsimana sa Refa alata de alata Patiswe Rasul Rema mangala teno manawus ramano examino manofroda para vakel no dimkono smas no examino mana sa smar kama ninga manofroda electoral nau de la sena vai no den na nesta futura na faru Refa frod de frod sa smar zan kai sauna tuni sagana sik Apsewa mtiga iro karaza na frot sanafa senato kamtifi jina na faruti nanana tana de matuandra chuela nanana tana ja muzisa president nande baldu naware nawa siare sane no temba tundrasak ana ta inna le fabin fa inna nazun val Nyampun dewe Zalani semain selan Dewa Gala Manjina Saramu Dewa Gala kun Fatna ho
tsy marina alao velany mijanany fa tsy hoentina mankatia tsy aty rehefa mahita ny andro rajoelina reo dia tenena tsy aty laroto hoe tsika tsy nanao velorano tampamatsy volanazy ka tsy maintsy anao zay alana anazy fa tsika kosa nanao velorano amin'ny tanindrazana fa ny marina ihany mitsora ka izao ny fijoroana amin'ny fahamarinana tsy moro tadidio zay dia amin'ny tsy fahamarinana zany a dia mila olona sa mila olona mahery ambavaka oentinareo ambavaka ty tolona atao tsika ty mahavoaka marina hatramin'ny farany ka zao a itsika dia tsy hoketraka tsy hodivy ary tsy hijanony raha tsy hitany marina sady zany adeasa dia misy kivo hoe efa roa andro zay le delona efa herinandro zay oka zay mivoaka marina zany mitsika zay zany zay anavaky tsika ho an'ny fitsarana avy momba lalam-panorena ko satria nanao ny nataony ny seni dia za mino za matoky fa ireo a dia mitovy atsika tiany marina ka mba hitsara ampahamarinana izy ireo ka ny fijoroantsika ohatr' zao no hery lehibe ho an'ny asese hijoroana fahamarinana misaratsika ny mpitandro filamina satria raha mbola minitra vitsivitsy zay dia mbola nanao antso avo atao amin'ny radio teo hoe miangavy ny lehibe any tafika mba amela ny olona anao ny tolona mpahamarinana sy ampilaminana tahaka zao ataotsika zao ka anakisaka nireo rahalahy hiala teo amin'ilay toerana zay nijorony teto rehefa nidina ny solotenatsika ny fampiraraha dia ny lamina tsisy tomiky zay ary nomenatsika moramora ny toerana tega be ampitampilaminana mankasitraka tsika rehetra mbola bejabe zavatra mampitaina amitsika amin'ny resaka alabato fa zavatra tsy rarina no mitranga noho ny afitsoko ny avy eo anivo amera maleo tena mikarakara ny fifidianana za ianao ny fianakaviam-pirenena no nanome vola iasan'izy ireo rehefa nomena azy rehefa atokisan'izay dia nararotiny dia nanoanany ny kandida fa 17 tsy rariny zany ka zao no izy itsika dia mitaky fa tsy ajanona tamin'ny anajanona seny azy iny ny fafahana manao ny fampitahana ny voka-pifidianana miaraka amin'ny PV sy ny fanisana miaraka amin'ireo atotataratasy fifidianana rehetra mitaky an'izay tsika ary mila valiny amin'izany fitakiana ataotsika zany bedabe ny fomba anaovana an'izany manana mpisolo vava mahay tsika manana mpahalalana mahay tsika fa ny anjarantsika dia manampitosika amin'ny fijoroany ny fampitana amin'ireo namatsika tsiraray zay mbola mirorosaina za dia manao antso amintsika rehetra satria mandeha mivantana amin'ny intrapeo zao kabary zao aza mirorosaina intsony isika fa nandresisika fa nahodikoton'olona aza mirorosaina intsony ary misy mandeha misaitsika any mitego ny fidelera zarapera fa tsy ho avy eo ndre matomary karaha valimana dia zao ny valiko aminy na any ary izy dia miompana amitsika eto ary rehefa ilaitsika izy dia miaraka amitsika ka zao ny teniko aminareo mpamendrifendro reny tsisy mary karaha valimana tonga eto ary zay ohatry zao satria zay manko ny eritreretinareo rehefa tsy mety izy dia mary karaha valimana zany ampita afika tsy ampita afika samy zany fa nijoroana eto dia ndresaka fahamarina mitaky an'izay zay fa menareo fa mendrifendrona ka oka zay le fa mendrifendron'olona avy aloha ny olona hitaky amin'ny napony sy amin'ny safidy afatra farany ho an'ny ministry ny antitany
senao tena namako io tsy atreto Madagasikara fa trany andafo namany zay ary efa nananatra azy a mato ministra mbola manana avenir be da be anao eto amin'ny firenena aza manaiky ampanaovin'olona zavatra fahatany de gaga fa afako maly de ny tena de mato ministra hoe ianareo vahoaka aza makeny amin'ny kianjany 13 me fa lasa manao vakansa any an-tany moro aizitsika zay manao vakansa eo fa zao no izy rahalahy za tsy teto amin'ny 13 mai fa ireo namako reo teto ary nataondreo namako reo teto tompo nalaza ministra nao ary nataondreto vahoaka manaty eto reto tompo no nalaza ministra nao de inona mbaka do de Noël menao an'le olona nanisy ho anao gela izy raha maro samy amanao vakansa ny tany mora ole olona fa tsy any miami aleo ministra mahamiamia fa maninona ny olona nefa anao vakansa ny tany mora nefa olona nanao soanao zany ny tena hoe tsy badolaka ny tany ka zao ny afatra ho an'izay ministra hafa mbola manaiky ampanaoviny andra joel lasa maloto ohatr'izany okare zay ok zay mijoroa am'izay amin'ny fahamaninana raha ohatra ka endriny seni anaotsika iverina nisa vato mivoaka marina ekene araka ny teny filamatry ny candidat marika Ravalomanana mpanangana fa tsy mpandrava dia nilamina tsara ihany koa ny hetsiky ny olona niaro ny safidy ny androany tsy nisy fioaram-pefy tsy nisy fanakorontanana fa olona tonga hijoro ampanjaka ny fahamarinana ny hoteny amin'ny kianja ny 13 Mei tsy nisy ihany koa ny fanelingelenana na ny fifamoivoizana aza faniditra tsara tao anatin'ny parviny lapany tanàna avokoa ireo olona tonga teny antoerana raha itsika avetrany ary ny sary tateriny Jessica Miray sy Rive Ratsoanarivelo nipetraka sy nilamina tsara toy izao ny olona teny amin'ny kianja ny 13 Mei ny maraina teo ny andro ny toromarika ny mpitarika ny antrana teo alohan'ny lampiazy kosa ny mpitandro ny filaminana izay efa mahery ny efatra camion lehibe tamin'ny 12 ora sy sasany kosa nisy ny fifampidiniana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitarika ny hetsika nilaza ny mpitandro ny filaminana fa hiala ao anatin'ny parviana lakely fa hanao fisafona kosa eny ivelany ary napetra ny manontolo tamin'ny mpitarika ny olona tao anatin'ny fefy niala tao amin'ny parvia araka izany ny mpitandro ny filaminana ka afaka nyrosy ny aino ireo porofo sy fijoroana vavolombelona ireo olona tonga teny naharitra ora maro ny dinika teto maro raha teo ny porofo hita nandritra ity fifidianana ity fa feno alatra ampandaniana ny candidat laharana fa 13 tamin'ny ankapobeny nizotra tamin'ny mpilaminana ny hetsika ary tsy nisy mihitsy na dia kely aza ny fioaram-pefy fitakiana ny marina fotsiny ihany koa no natao teto fa tsy fandrobana toy ny fataon'ny sasany akory na fanonganam-panjakana nivoa avokoa ny fivarotana ary nizotra toy ny andavanandro ihany koa ny fiainan'ny olona teny Analakely ampatsiahivina ihany fa voalohany ity hetsika natao androany ity fa hitoy hatrany kosa mandra-piseho ny tena marina tamin'ity fifidianana ity marika izao fa mitombona tsara ny teny filamantry ny candidat marika Ravalomanana mpanangana fa tsy mpandrava araka izany dia tonga maro ireo olona teny amin'ny kianja ny 13 Mei androany hiaro ny safidin'izy ireo nisy mihitsy aza ny avy any amin'ny toerana lavitra tonga teny satria matsiaro fa voahosihosy ny safidiny tonga ihany koa mba hiaro ny marina sy ny tanindrazana satria iankinan'ny taranaka manontolo ny iray ny hevitry ny olona tonga maro be teny antoerana tsy misy fitondrana vanina raha miainga amin'ny alatra Jessica Miray sy Mathieu Princy toy izao ny hika ny olona tonga maro be mitaky ny safidiny tety amin'ny kianja ny 13 Mei androany
nisy notambazana volana dia iray aza ireo olona ireo fa fitiavana ny tanindrazana no nanosika ho tonga tety na dia teo aza ny fampitahorana. Tsy ho apetraka amin'ny olona mangalatra hoy izy ireo ny firenena satria vao fifidianana aza dia fizaony nataony. Ny fitakiana ny fahamarinana sy ny safidy no mahatonga ny olona tety fa tsy anakorotana na anonga-panjakana akory. Ny antony nahatongavana eto amiko manokana tsy hoe fitiavana ny dada fa fitiavana tanindrazana satria na dada za nangalatra tratra io dia zay mitsangana koa contre anazy fa hita maso za tao satria za tsy tiako hoe za nono nangalatra ny rajoely na mialatsina manona anarana manaja izy tsy hoe ka hoe nangalatra dia hoe za nono za nandeha dia nahita maso dia malahelo ako amin'ny tanindrazantsika ty ary tonga koa ny rosy ny namany anakiroa tsy mamparatsy aby andeha hoe trero nandeha kapoka nefa ny vehivavy malagasy mijoro ny malagasy vonona agnavotro firenena tsy matahotra menace fa an'Andriamanitra ny rehetrarehetra. Bourrage de diurne. Bourrage de diurne. Avio koa tovy de bebe koa petatondro foana olo mifidy tsisy olona mahay manao signature amin'ny faritra atsimo igny aza fa olona anankiray ihany tondro anankiray no mitovy manao anazy tsy mahay mangalatra. Ny croix koa ohatran'izany. Croix koa kosa rehefa miteny hoe mampiasa stylo tsotra nefa mbola misy feutre koa nampiasaigny. Mahatonga anay tonga eto Antananarivo zany zay vahoaka avany vakina karatra azy zay avany ambanivohitra mpamboly katsaka sy mangazo vomanga fa mantsara ny fijaliana zay najony firenena zay natsapa ny fijaliana zay natofandripalemana ninina ka rehefa tonga ny fifidianana na dia naongana teo amin'ny toerany aza ny président Valmanana niaritra ny rehetrarehetra sasisa izy tany Afrika Atsimo sasisa zay koa niaritra tsy fandripalemana sy fijaliana tonga ny fifidianana tsy andrina izy atongavana an'io rehefa lany somatsara indray izy ty araka ny PV voarainay araka ny PV fantatray natao tatatra amin'ny sasisa dia lasa misy zavatra hafahafa zay eninay any ambanivohitra any ka zay no mahatonga anay tonga eto hitaky ny marina zay fa tsy anakorotana velively gaga ihany mahita nreto tany filaminana be dia be reto zanaky danda tompoko tsy mpandroba fa olon-kendry amin'ny saina ka marina ny tediavinay mangataka amin'ny ACC zay mba hijorany marina. Natongavako eto dia zany valim-pifidianana ambony dia ambony zany no arovanay satria alabatibavata ny misy teto amin'ny firenena ty ary za mino fa tsisy boro-pifidianana hoe nandeha marina zany teto fa nisy fraude kely foana natao nareo mpomba ny 13 reo dia ny antsoavy no ataonay hoe ho an'ny seni zany ho an'ny androm-panjakana rehetra reto amin'ny firenena ny zava-misy eto amintsika manko dia hatramin'izay ny androm-panjakana zay natsangana dia tsisy hoe ohatrany hoe tsy nahafapony vahoaka ka oka re zay ny fitanilana oka zay ny famezana rariny ho an'ny mpangalatra famezana seza ho an'ny olona tsy voafidym-bahoaka oka zay fandeha mbo tantara tsara amin'izay no ataontsika. Fizahay matotongeto tena mitaky ny marina fa tianay dada tianay numéro 25 fa rehefa miseho marina rehefa resy zay mijanona zay koa mangataka ny atsaraponareo raha mbola mahalala an'izany Andriamanitra izany ka mitana an'izany hoe makristianina ny kristianina ajao ny fahamarinana anafarako ny olona rehetrarehetra fa tsy misy olona samy joro raha tsy avy marina ko marina ny joroana eto avoainy tena marina ry ACC mangataka ny amin'ny raponareo raha mbola mahafantatra nareo fa nariny zao Andriamanitra vao tampony lohantsika zao avoainy marina zay ny tena tadiavinay zay ihany saotra nareo tsy raha joelona ny olana aminay tsony eto fa safidinay vao osiosy raha tonga ny safidy zay dia ny safidy ny olona tianay nefa ny zavatra mampalahelo anay dia le safidinay no sosena ka mitaky zahay avoainy marina miary ny safidinay hatramin'ny farany ary tsy anaiky izahay satria efa fantatray première tour efa nisosika deuxième tour vao maika aloza tany io zany hotsika manara-penitra io kanefa na izany arany miantso ny ACC nareo ACC olona fahendreny nareo olona manam-pahaizana olona lalàna mangataka tsy milela-paladianareo zahay reny mpianakaviana averiko eto zay loha rano ny pira nareo tsirairareo avy
avainy marina fa tsy ho zakanareo ny ranomasonay vehivavy sy ny rem-pianakaviana amin'izao alatra vehivavy atao amin'ny safidina izao ary izao zavatra zao dia midika fa mbola fanapitehana indray fanroa fanotelondray ny firenenay ka tsy ho ekena intsony satria ny taninrazana dia iombonantsika malagasy fa tsy any vahiny izay manohana ny zavatra tsy hoe teto amin'ity fireneny ity kizahay dia miaro ny safidinay tsy anaiky hatramin'ny farany ary mijoro hatramin'ny farany na hamonjanainainay ary ampatsahivina trany fa fitakinany marina sy ny mangarahara amin'ny fifidianana izay feno osika sy alatra teo ny mahatonga ny olona maro teny amin'ny kianjany 13 Mey. Efa maro raha teo ny fitarainana efa natao na tamin'ny fanjakana mahefa na tamin'ny seni saingy tsy nisy ny eny fa iny ny ziriziry tamin'ny famoahana vokatra vonjy-maika iny ihany ny seni. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa tsy nisy na dia kely aza ny korontana tety fa ny lamina tsara na dia teo aza ny fizarana vola taty ivelany mba hanaramana olona anakorontana ny hetsika. Fananao fanambarana ihany koa androany ny fikambanan'ny tanora mandala ny fahamarinana mba ho fampandrosoana ny firenena na ny FTMF manoloana ny alabato sy ny osika antranga tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa teo nambaran'izy ireo ary fa manana pirofo mivaingana mikasika ny trangana osika ity firaisamonim-pirenena ity izy ireo izay manana andraikitra amin'ny fanaramaso ny fifidianana noro fitiavana sy erzora jaonarivony. Vonina ny ametraka fitorinana eny anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny eo anivon'ny FTMF na ny fikambanan'ny tanora mandala ny fahamarinana mba ho fampandrosoana ny firenena. Vokatry ny tsy fahatombanana hita tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa iny no antony raha ny voalaza. Marina moa fa anisan'ireo fikambanana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena manandrara amin'ny fanarahamaso ny fifidianana ny FMTF. Dia manoloana an'izany moa araka ny nambara teo dia ametraka fitoriana izahay manoloana ny roporofo isan-karazan'ireo dia nanana ireo zany dia zay zany no fomba fiasanay teto amin'ny anina teto hoe marihana aloha fa tsy hoe nasana Madagasikara ray manontolo izahay fa misy ny fomba fiasa zany izay nanatanterahana zany fanarahamaso zany dia misy ny miasa le teny fotony dia misy ny miasa teo anivon'ny SRNV misy ny miasa teo anivon'ny inon'ity seni FUB. Namaran'izy ireo hatrany fatana amin'ny faritra sy toerana tsy nisy mpanaramaso no tena nahitana ny trangana osika Vaovao sy alabato be indrindra. Trangana tsy fangarana maro no tsikatry ireo mpanaramaso ny fifidianana nandritra ny fitsiriana ary ananaizy ireo pirofo raha ny voalaza. Tafiditra ao anatin'izany ny fandrahana olona ifidy ka nanomezana azy ireny tambiny androtsaka ny belitady-tokana efa vita marika mialoha. Eo koa ny fanomezana vola na zavatra ireo filohan'ny fokotany sy ny mambra ny birao fandatsaham-bato mba hanovany safidim-bahoaka ho an'ny kandida iray. Anatin'ny fanambarana moa izay nambara teo manoloana an'izany fahitana an'ireo le tsy fahatomombanana sy ireo inon'ity alabato Vaovao ny filaza azy izay mihitsy satria saika hita manerana faritra maro eto Madagasikara ary ny tena mahagaga an'ilay izy dia zao hoe fantatra zareo tsara fa any amin'ilay toerana izay tsy nisy n'ireo mpanaramaso izay tsy niasany ny mpanaramaso dia any tena nirongatra be izy ireo ary tena feno azy zany ireo faritra rehetrarehetra izay tsy nisy mpanaramaso. Ankoatra izay efa tamin'ny taona 2010 nandray anjara tamin'ny raharaha mikasika ny fanarahamaso ny fifidianana teto an-toerana ity fikambanana ity raha ny fantatra androany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao sabotsy alina izao ankasitrana tombo-kilasy sy tombo-vavy ny fanarahanao izany hatramin'ny farany dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra dia mihoana eto indray isika amin'ny alatsinainy. Veloma tompoko.